Efa naneho ny heviny mahakasika ny fanakanana nataon'ny solombavam-bahoaka izay nahitana solombavam-bahoaka avy amin'ny Mapara sasansasany ny député voafidy tao amin'ny tanànan'ny Toamasina Lucien Irma Naharmamy. Antory zao manaraka izao ny fanazavany. Tsy midika ho fanakanana na ho fiantiana akory ny fanamariana ny androny 12 Desambra lasa teo raha ny voalazan'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Toamasina Lucien Irma Naharmamy avy amin'ny Mapara. Ny zava-misy aloha dia zao ny zavatra nisy tamin'ny alakamisy lasa teo dia fitsingerenan'ny taona ny Repoblika faefatra, zany hoe anniversaire. Ka ny anniversaire moa zany raha midika hoe fanakanana na fiantsiana araka ny tenin'ny namana Maparana ny dia tsy fantatro hoe tokony tsisy olona anao anniversaire atsony zany ambonin'ity tany ity satria tokony tsy ho isy koa zany ny 26 juin satria anniversaire zany anie fampiatsahivana ny fitsingerenan'ny taona ka amiko zany tsy hitako zay fahotana mahafaty na fiantsiana sanatria atao anatina anniversaire zay. Ary manoloana n'ireo namana izay Mapara miova fo angambany satria zay malaza amin'izao fotoana zao dia gaga ihany ny tenanay satria toa manao ririnin-dasa tsy tsaroana ireo namanareo. Nitodika manokana ho an'ireo izay voalazany fa Maparana ny tenany. Ka eto aho zany dia mitodika amin'ireo namana Mapara nanireo hoe raha tsy mety aminareo ara ny hoe Mapara na mahamenatra anareo ny hoe Mapara ny définition na fanalavana ny Mapara anie ka miaraka amin'ny président Andrinirina Rajoelina raha tsy mety aminareo dia tsofina rano ianareo aka ny lalana izay tianareo hozorana fa aoka kosa ary mahasary mpiaro anay ny fanaovana tsinotsinona ny filompanorona sy tompony fikambanana politika Mapara izany. No amafisiny moa fa aminjoro amin'ny foto-kevitra nijoroany Adreny Mapara dia ny fitonjovana ny vahoaka izany. Amiko ny olona rehefa tia dia samy lazany marina mitsikera manatoro ny lalana marina tokony aleha fa tsy manafosafo mandambolambo dia mampijabaka araka ny fiteny ankehitriny ka mamarina ny ankady. Ny Mapara zany dia mijoro amin'ny foto-kevitra izay nitoanana hatr'izay dia ny fitsinjovana ny vahoaka. Zay ihany zany ny tanjona anay ka raha voazavatra manohitohina ny fiainam-bahoaka na zavatra hitanay fa mampijaly ny vahoaka zay nilazaiko teo hoe lehibenay olom-boafidy dia efa toerinay. Midera ireo kandidatsilany izay manana fanetretena hiezaka hitady vahaolana hiara-misalahy ampandroso ny firenena ity député avy amin'ny Mapara ity.